Faitsakilan'izay ny malagasy rugby dia manohy ny asany ihany koa satria dia anatanteraka ny fivoriam-be izy ireo ary manana ny fandaharam-potoanany rehetra amin'ity faraparan'ny taona ity izy eo ny lalaon'ny faninanana amin'ny Oxford, Université ny Oxford zany izay katroany amin'ny Makidy Madagasikara. Eo ihany koa ny lalao baolina lalaovin'olona fito izay fifantsanana ho tanterahana atsy Kenya ary ny lalao fedina ny otopitakan'i Madagasikara ahafantarana ireo solotena roa hiatrika any CCCOI ary mitondra fanazavana ary amin'ity hariva ity makasika indrindra izay ny filohan'ny malagasy rugby izay nambarany moa fa dia na dia teoteo ihany aza ny vokatra tamin'ity taona ity dia azo lazaina fa nandroso ny taranjam-bola lavalava teto Madagasikara araka ny fanazavany. Zotra ara-dalàna tokoa ny fivoriam-be amin'ny fivoriam-be ara-potoana azy dia fanaovana ny tatitra ara-potoana zany mifanaraka amin'ny moraly, ny vola ary ny teknika. Rehefa natao ny tatitra amin'ny ankapobeny zany dia ny approveny zany hoe ny eken'ireo likipatra zay tonga tao na afaka ny fidy zany amin'ny fito nanaiky ny approuvé zany ilay rapport zany. Tiako marihana dia fotsiny folo nisan'ny ligy tonga teo fa ny telo dia tsy afaka nandray anjara tsy tamin'ny fananganan-tanana zany satria tsy navita top lalaovana 2017. Ny zavatra tiako tanterina angambany dia eo amin'ny zavatra rapport teo zany amin'ny vokatra tsara sy ny vokatra tsy de nafapo tamin'ny top lalaovana 2017 ary koa ny zavatra fanapahan-kevitra nataon'ny likipatra zay tompon'ny fanapahana fa ny filohan'ny malagasy rugby dia mitarika ny fivoriana fotsiny. Teo amin'ny vokatra moa zany dia mariako etona zany fa tsy tsara zany ny tanjona voalohany alohany teo amin'ny senior lehilahy zany zay mieritreretina hoe mba hiakatra groupe A indray tamin'ity dia tsy tafakatra groupe A fa resy ny Zambia ary naresy ny Botswana kanefa naresy ny Botswana ary dia tsy ampy nentina niakatra tao amin'ny groupe nisy antsika izany fa i Algeria sy Zambia no hanao lalao famaranana amin'ny 25 zao zany iakarana groupe A. Tiako marihana fotsiny dia zao hoe nanomana relevetsika ary nieritseritra fa tonga dia ho tsara ny vokatra kanefa maha-relevy azy zany fahitana ny vokatra tamin'iny zany dia mbola tsy ampy misy tsy fahamatorana kely tao ary izay moa maha-relevy azy fa minso manantena zany fa amin'ny topilalaovana manaraka zany dia ho tsara ny vokatra ho azon'ireo relevetsika ireo. Ny eo amin'ny resaka senior vehivavy dia faefatra itsika Madagasikara raha fafito taloha dia faefatra amin'izao fotoana izao resy teo amin'ny demi-finale zany dia teo amin'ny fedinan'ny 3e place koa mbola resy ihany koa dia zay no natonga antsika ho laharana faefatra ary tafakatra tsika amin'ireo ekipa valo zany ekipa 12 lalao tao amin'ny fifantsanana ho amin'ny Jeux olympiques 2020 izay atao any Rio de Janeiro zany fa tsy éliminé zany tsika dia ny teo amin'ny senior U18 vehivavy zay sambany no nandray anjara tamin'izany Jeux africains de zany tsika dia faharoa tsika nahazo médaille d'argent ary tiako tsara manamarika fa non'ilay hoe club anankiroa fotsiny zany ekipa anankiroa no tonga tany Algeria zany dia nanjary nisy match efatra natao tany tamin'ny voalohany tsika